Ampifaliana mandrakariva ny mbola tafaraka amintsika mpanaraka ny pejy indrindrandrindra ho anareo izay mpanaraka isaky ny alahady maraina ny fandarana logos eto. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany amin'ny efitra izao 70 taona izao, hampanetry tenanao sy hizato-toetranao ary hahalala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny anao na tsia. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao onoana dia nanome anao ny mana ho anao izay tsy fantatrao na ny razanao ampahafantariny anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra alohaky ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Dia hiavonavona ny fonao ka ho adononao Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra izay misy menarana sy maimoka, dia ny tany mangetana tsy misy rano ary mampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatonampy afy vato, izay nanome anao mana ho anina tany anefitra izay dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy hizato-toetranao ary hanisy soanao any aparany. Ary andrao ianao hanao anakapo hoe nitanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako zao arena izao. Atsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy no nanome anao hery hahavory arena mba haoriny ny fanekena izay ny anianany tamin'ny razanao tahakany amin'izao anio izao. Amen. Fantatrao ve hoe iza marina ianao? Dia zao ahoana tsy afantarako ny tenako za zanaky anina very ananina teraka tamin'izao daty tery anana zao ka tsia. Mbola veriko any le horonan-tsary nafinaritra nataon'inga Jack Nicholson rehefa nametraka fanontaniana tamin'ity tovolahy ho recrutena ho hiasa ao aminy. Reseho lahatra aho izy Jack Nicholson hoe iza moa ianao? Dia rehefa nitantara teo le tovolahy dia nitantara ny parcours professionnel hoe za niasa tarehanana ny anao an'izao, tsy manontany anao hoe inona ny vitanao, iza ianao? Dia aveo izy nitantara ny toerana, za tsy miteny hoe inona ny toeranao, iza ianao? Io fanontania io saribaliana. Raha apetraka aminao ny fanontanianako hoe iza moa ianao? Inona no avalinao an'Andriamanitra? Ary ny fanontaniana petraka avy aiza ianao? Inona ny parcours nitondran'Andriamanitra anao? Ny olona mantsy rehefa tonga amin'ny toerany misy azy zay izy, na inona ny zavatra misy azy, na saritra io, na mora io, na fahombiazana io, na ataontsika tsy fahombiazana, dia tsy fantantsona izy. Zay ny olana. Tsy fantantsona hoe avy aiza izy, inona ny lalany lalovana, fa dia ozy izy hoe na izy teny hoe zaho dia olom-boahozona, zaho sisan'ny fiainako, tsisy fotony, tsisy ilana, inona moa zay mbaza, satria ny zavatra hitan'ny masony eo no fantany dia milaza izy hoe inona moa zay mbaza. Fa tsy tsaroany nandritra zay taona maro lalovan'izay adininy daholo zany. Tsy fantany avy aiza no nakana azy. Fa dia androany hitany dia ozy hoe za zany inona moa zay za. Fa za zao ve zay mba fiainako sy ny sisa, zay no karay. Ka faharoa ataontsika hoe tena tonga eny amin'ny faratapony izy, ary na izy raha tsy nanapoe ho tafita tapika. Mety ny atao rehetra, mitobaka ny fananana, ny zanaka mahay, ny fahasalamana, manontany ny ory. Dia zany olo zany koa dia ho adininy ny diany sy ny tantarany sy ny lasany. Fa ozy izy hoe ny sandriko no nahariko an'izao arena izao, ny fahaizako, ny fahalalako olona, izaho miketrika, izaho olona maranitra. Zay no hita. Zany hoe dans les deux cas de figure dia mitovy ny réaction ny olona na fahombiazana na fahoriana. Dia apetraka aminareo roa tota ny fanontaniana, anisany koa hoe iza ianao? Aza mijery ny zavatra misy ankehitriny fa hoe iza ianao? Ary fanontaniana avy aiza ianao? Ary fahatelo, ahoana ny fomba nahatongavanao teo? Zay vao misokafo ny vava ka aza mirehareha. Fampatsahivana kely antsika eto amin'ity texte ity dia zao hoe ny zanak'Israely eto
dia voalaza ny testamenta taloha ray manontolo fa taranaka mafiatoka taranaka mafiatoka andriamanitra aza baradaka hoe mafiloha reto zanak'Israely reto ary noho izy mafiloha dia voalasa niodikodina andritra ny 7 taona tany anefitra tsy andriamanitra mihitsy ny nanasazy azy aleo ahitsy ny lecture marina fa voalaza eto fa inona nahatonga an'zareo niodikodina 7 taona tao amin'ny désert imagine nareo nge raha olona efa niala avy any Egypta zareo de tonga eo amin'ny vavahadiny atao hoe Kadesy efa hiditra ny tany Kanana indray mandingana sisa dia naniraka olona i Mosesy hoe mandehana zaho toetra ny tanàna manahoana ny toetoetry ny tany zany hoe mba tianao karazana ohatra ny ina filazana zany fadiniana mialoha zany de verina avy any mizara roa ny tatitra ny majorité 99% de nanao fo tatitra hoe tsy lany ny olonao fa goavana be daholo ny Perizita, Hitita, Jebosita, ny Kananita andao hiverina ny Egypte efa tonga ho varavarana ny tany andao hiverina oro ihany no mba nanana vision avy amin'Andriamanitra efa natolotra Andriamanitra tsika ny tanàna andao tsika ho raisina am'izay ny tany Kanana tezitra ny 99% zay tsy amony tenao fa andeo aleonay miverina any Egypta ho andevo mba dininareo nge zany zavatra zany efa tolotra azy eo ny liberté fahafahana ny teny fikasana io ny tany Kanana andao ny verina any Egypta tsy mampaninona anay mifatotra rojo any fa any zay farafaratsy mba mihinan-kena sy any zay farafaratsiny mba misakafo hafako eo ny olana amitsika olombelona misafidy ny confort heveritsika ho confort kanefa olona andevozany zao tontolo zao andevozany satana tsy manana liberté fa ny liberté kosa ny fahafahana dia mampatahotra atsika satria mahatonga anao responsable ary zay ny problème atsika voaka malagasy isika malagasy mitady confort onda malemy fa tsy teo responsable de aleotsika le tolotolorana lava assistena lava andevozona lava de tsy mampaninatsika japijapina karavasy tsy mampaninatsika fatorana rojo ny tenda sy ny tongotra fa tsy tiatsika zany atao hoe afaka satria ny liberté de mitaky responsabilité ny vahoaka malagasy manome tsindatsika hoe efa firy-taona zay mivavahana ho an'ity fireneny ity fa atao tsisy miova satria on choisit la facilité et non la responsabilité kaza manofy anao ary zato ampandrina solan'izany zanak'Israely eto tsisy fahotan'Andriamanitra tsy Andriamanitra nampihodikodina azy 7 taona tany anefitra fa izy no misafidy aleonay miodikodina ato amin'ny désert ato fa zay tsy hiditra ao an-tany Kanana de ozy Andriamanitra hoe bon zay ny safidinareo zay ny tianareo Andriamanitra tsy manery ange na de tiany ary firenena io mba fiatoka mahafiloa bon dahoary dao tsika ary anao tourisme kely aty amin'ny désert anao safari de ao miodikodina tao 7 taona c'est du gâchis ozy vazaha fa tiatoka ray lavaka mba nisahirana ihany ny alan-tany anefitra fa de io na ny andro miodikodina ao anefitra io tsy Andriamanitra mihitsy noho ny zahatoetra azy hoe andao nareo ampijalijaliko 7 taona tandremo misy mantsy ny olona manodina ny lecture biblique tsy Andriamanitra ny tena andao nareo ampijaliko fa ry zareo ny safidy an'izany kanefa areo le mafitiavana an'Andriamanitra tao anatin'izany fahadisoa-kevitry ny Israely zany tao 'anatin'izany tsy fahazahoan'ny dikany zany tao anatin'izany tsy fahazahoan'ny firenena zany tao anatin'izany tsy fahazahoan'ny mpamorona zany tao anatin'izany tsy fahazahoan'ny firenena zany tao anatin'izany tsy fahazahoan'ny mpamorona 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 zany tao anatin'izany tsy fahazahoan
dia nararotin'Andriamanitra hoe bon zay zany safidin'ilay isany iodikodina fa tsy samiatrika ny responsabilité anareo dia ho asehoko anareo am'izay hoe iza marina moa ianareo miseho anareo matikambo zay tsy mba taranaky ny andevo hatramin'izay ozy izy ny jiosy ny fariseo tamin'izay sosy zay taranaky abrahama ho asehoko anareo iza ianareo vous êtes des poules mouillées mialatsiny amin'ilay teny vahiny kalosa ianareo mpivadibadika ianareo ry Israely dia nasehon'Andriamanitra aminy hoe asehoko anareo fa zay ny safidinareo dia ahoary da ahoarynareo menamana zay ny tianareo tsinaka tianareo le fahanana fa tsy tianareo le iasa tsy tianareo misahirana dia iny tianareo mena fotsiny tiary isamaraina dia iny mana latsaka avy any an-danitra dia mihinana dia io ary vita ny zavatra ny ilaina zay ny tadiaviny au lieu de tany kanana misy tany tondradronono sy tantely sy tany feno vary tritika sy ordea nieritreritra ny tenano peuple élu dia nanao zay tiany atao asehon'Andriamanitra aminy hoe iza marina izy na dia mieritreritra hoe izy no tian'Andriamanitra voafidin'Andriamanitra fa eto mafy tamina eno an'ity teny ity kanefa na zanaty zany rafako dia tian'Andriamanitra ny Israely ny vahoakany tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra ny azy na dia taranaka mafiatoka sy ny madidoara izy rehefa nahita nytia dia tsaroko tapoka ny tenin'Guy Gustave Jung Carl Jean Gustave Jung on ne peut voir la lumière sans l'ombre on ne peut percevoir le silence sans le bruit et on ne peut atteindre la sagesse sans la folie zany hoe ny lalana zay nolalovany zanak'Israely natria zay efapolo taona zay no nahitany sy nahatsapany hoe iza marina izy diso feverana ny amin'ny tenany izy nametraka ny tenany teo ambony piedestal nihevitra ny tenany ho spesial ka rehefa nilainy nandalo zay efapolo taona laniny tamin'ny adalany zay no nahitany hoe aika iza tia tsinitsinina tsaraky ny eritreretako ny tenako dia parfois ny olombelona raha tsy efa miexpérimenté an'ilay atao hoe zavatra manjo azy zay izy vao mahafantatra hoe iza izy eo zany na efa maritana ny atao hoe fizahan-toetra ny fizahan-toetra dia tsy ho famantaran'Andriamanitra anao hoe izy ianao ho azy fantany ianao izy ane nahary tongotra mahatanana anao hatrany am-boky fa ny fizahan-toetra dia ho fampisehoany aminao hoe iza ianao satria ianao mihevitra ny tenanao ho hafa averiko ny teny Carl Gustave Jung on ne peut voir la lumière sans l'ombre tsy afaka hitany mazava isika raha tsy misy ny alina dia toy izany hoe on ne peut percevoir le silence sans le bruit tsy mahatsapa ny tsirony atao hoe fahanginana ny olona raha tsy misy tabataba et on ne peut atteindre la sagesse sans la folie tsy afaka ny atakatra ny atao hoe fahendrena raha tsy mahita hoe adala izy ny adala ny tsy mahalala ny tenany ho adala raha tsy efa izy misy miosina amin'ny tany ary mihinana tsy firany tahaka ny zanak'adaly efa niaraka mihinana amin'ny kisoa zay vao tonga saina tsy sanatria ny dadany mihitsy ny tena hoe dany lasa zina mihinana finan-kisoa ny ty tsy Andriamanitra mihitsy no maniraka atsika iosina amin'ny tany fa isika mihitsy ny rehefa zaka ny vokatry ny ataotsika zay tsika vao tonga saina hoe aiza zany ka noho zany ny fizahan-toetra ry havako tsy manova atsika olona tsara mihitsy non Andriamanitra ny manova ny olona fa tsy ny fizahan-toetra fa manokatra ny masotsika hoe iza marina isika
isika io masy mieritreritra zay tadidio tsara fa ny olombelona rehetra zaho anatiny tsisy afaka bela am'izany schizophrène dolo tsy fatany akory izy no zany ny fizantoetra zay iainatsika dia io no lecture ahafantaratsika ny dikany fahoriana sy ny zavatra tsara. Ny fizantoetra dia matetika resin'olona negativa foana. Ny fizantoetra amiko dia na ny ratsy miseho amiko na ny tsara dia épreuve daholo ny anaran'izany. Satria nahoana ny zavatra ratsy mirevele amiko hoe atreto ny fetranao Jean-Luc, satria za mieritreritra ny tenako Superman, za mieritreritra ny tenako ery ambony ery tsy mitovy amin'olona rehetra dia asehony hoe vovoka ianao ka iverina vovoka indray. Ny fahasoavana zay resy koa dia épreuve porofo aseho amiko hoe tsy ianao nahatonga anao teo fa atao dia mirehareha. Fa raha tonga teo ianao dia aza dino il y avait une main invisible qui était derrière toi. Tanareo dikany atao épreuve dia lecture omen'Andriamanitra anao ny amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao. Tsy le zay zavatra mitranga no épreuve, tsy le fahoriana no épreuve, tsy le fahasoavana no épreuve, fa le lecture anao hoe porofona aminao hoe izy ianao, avy aiza ianao ary manineo ianao. Zay natao hoe fizantoetra. Sika olombelona mantsy tsy zakatsika io. Matahotra ny olona hafantatra marina izy. Rehefa tena ho fasiny fitaratra an'Andriamanitra izy hoe fa iza marina moa za ty e. Ka rehefa mandalo fotoan-tsarotra ny olombelona dia ina ny zavatra ataony. Ary na koa rehefa mandalo fahasoavana ny olona, izy roa tota zany mety daholo. Dia ina ny réflexe atsika olombelona? Mialokaloka ao ambaniboka hoe lahatra, zao no lahatra. Rehefa misy zavatra sarotra mahazo azy, tsy te ho responsable izy. Tsy te hanao lecture autocritique izy, manao autoréflexion hoe ina moa zany tena tsy mety nataoko. Rehefa hoe mijery todika ny fiainana izy. Fa zay atao ahoana fa zao ny fitondran'Andriamanitra. Mora kely le mialokaloka ao ambadiky le lahatra. Ary rehefa mahomby izy dia ho izy hoe zao ny vokatry ny fisasarako. Reo ny fialokalofan'ny olombelona manoloana ny zavatra mitranga amin'ny fiainana. Ka dia eto zany sarobidy amintsika ty texte androany ity hoe mampisongadina anao hoe iza zany. No zany dia amaraparanako an'izao toriteny zao za manokana dia tsy mba d'accord mihitsy amin'ilay teny voambolana populaire na expression populaire manao hoe ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Non. Ho andray dia amboariko une citation anandray hoe ce qui ne nous tue pas nous ouvre les yeux. Ouais. Sokafana ny masonao izy ianao. Dikan'izay zany araky ny soratra masina dia ny fizaham-toetra dia natao mba ahafantaratsika ny tenatsika fa tsy hoe ahafantaran'Andriamanitra ny finoatsika tsy ary ny ahatonga atsika hiaiky ny fetratsika. Io mafy amin'ny olombelona ny manaiky ny fetranyio fa mieritreritra ny tenan'o Andriamanitra izy. Ary rehefa fantatrao ny tenanao hoe izy ianao ary miaiky ianao ny fetranao dia mora aminao no miantoraka eny an-tanan'Andriamanitra hoe raha io vonjeo aho. Fa ny olona raha mbola tsy tonga amin'izay dingana zay aza terena izy atoraka amin'Andriamanitra satria izy mbola manana fieveran-disony amin'ny tenany ary mbola tsy mety miaiky ny fetrany. Alao izy aloha hahita. Alao izy hahita. Aonao zay ny teny ray aman-drenitsika zay tamintsika mbola tanora ka naditra ary nampijaly ny ray aman-dreny miteraha hita. Tsy zay moa tsy fandatsana zany fa aloha izy hahita. Dia izay lay teny ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko fahenina andiny efatra amby folo hoe mandehana amin'izao herinao zao. Io mahaosa anao, io toetra anao. Andriamanitra tsy mitady anao miezah ianao Jean-Luc. Ataovy zay mba hahatonga anao mafy saina, mba pozitifa, mba optimiste. Zany tompoko dia redredy daholo.
redyredy ary ny olona zay mivarotra anareo zany de pandainga satria reha vo midy amin'ny efitrano mangina izy de tsy vavaben' io hoe soit positif ny mampaheriny olo io soako optimiste fa izy vo miditry ny trano de mitomany nga izy optimiste zany fa nan'Andriamanitra mandehana am'izao herinao zao io mahosanao io mahakely anao io mahatsenitsenina anao io dia eo anao no hahita hoe izy ianao dia hiaika ianao ny fetranao ary dia hiatoraka aminy ianao rehefa avy eo. Sasany mantsy mieritreritra fa ao amin'ny tena no misy ny famonjena ny tenany, ao amin'ny tena no misy ny valiteny tsia